Ravana malala ampifanena mandrakariva no zontsika miona toy izao mianatra ny tenin'Andriamanitra ary hovain'ny tenin'Andriamanitra ny koa ny amin'ny didin'Andriamanitra zomena antsika ka tanterahantsika. Ao aminareo ny fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Talata 9 Febroary 2022. Imanjinantsika lohevitra manao hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Andeha ry havana hidera sakalazan'Andriamanitra isika. Eno ny lalako ry oloko, atongolany ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako. Ilo bava ilaza fanoharana aho, anonona teny sary-pantarina fony taloha aho, izay efa rentsika sy fantatsika, ary nambara razantsika tamintsika. Dia tsy mba afenitsika amin'ny zanany, fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony. Fiderahan'i Jehova tsara izy, fa mandrakizay famindram-pony. Amen.
ivavaka isika ry tompandriamanitra zay io andriamanitra mandova tsara ianao misaotra anao zay ny amin'ny fandaminanao fiainanay fa afaka mivelona amin'ny finoana anao zay ary mijorovavy benao ny amin'izany koa indrindra ny amin'ny fanantenana ny lovo aminao andriamanitra midera sy mankalaza ny anarinao masina zay noho izany tompo be fahatsonay konfona aminao zahay mba mialany elikay mamindra fo aminay fa namasino midira ty anatinay raha isendray ny afatra tsara avy amin'ny Mofonaina zay mitinena tompo fa voninkenanao zay naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny Mofonainao antsika amin'ity ty ravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara sorata amin'ny Matio. Matio 7:20 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary indro nisy anankiray ny anatin'azy ka nanao hoe mpampianatra ô, inona ny tsara ataoko ahazoako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray ny tsara. Fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao dia tandremo ny didy. Ora lehilahy taminy, ina avy moa? Hoy Jesosy, ny hoe aza mon'olona, aza mijangajanga, aza mangaratra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajandra ianao sy ny reninao, tiavana manao tahaka ny tenanao. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao hatrany ny fiadarana avy amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofonaina ny vakina tamintsika, Matio 7:20, 9:20 ka hatramin'ny 7:20 dia milaza ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay mpanan-karena iray. Nasehon Jesosy ny lalàna tsara andovana ny fiainana dia ny hoe mandraisa fampianaran'i Jesosy Kristy. Mandraisa ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Tsapan'ireo olona nifanerasera tamin'i Jesosy Kristy fa tena mpampianatra miavaka izy. Misy fahefana ny fampianarana. Resy lahatra sy tovolahy tika mpampianatra anoro azy ny lalàna marina, ny tsara tokony ataon'i Jesosy Kristy mba azo mandova ny fiainana mandrakizay. Ny olona rehetra maniry ny tena fiainana dia tokony hifanerasera amin'ny Jesosy Kristy ilay mpampianatra miavaka. Ho anao, raha maniry handova ny fiainana mandrakizay ianao dia mahazotoa mandray ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy. Voasoratra ao amin'ny filazantsara. Ny fitandremanao ny fampianaran'i Jesosy Kristy no manoro anao lalàna marina ho fiainana. Diny tsara zany ry avana. Fa izao koa ny faharoa, lalàna tsara andovana fiainana dia izao manatanteraka ny didiny men'ilay tsara. Manatanteraka ny didiny men'ilay tsara. Mihevitra ity lehilahy ity fa misy toetra tsara na fanao tsara tokony atao azona fiainana mandrakizay. Mampafantatra azy Jesosy Kristy fa Andriamanitra irery ihany ny tsara. Toetra mampiavaka an'Andriamanitra sy ny didiny zany. Raha te handova ny fiainana ny olona dia tokony sino fa misy Andriamanitra ilay mameny didiny tokony iainan'ny olona rehetra. Miavaka sa tena tsara ny didin'Andriamanitra, mampifamatotra ny olona aminy sy mampifandray ny olona samy olona. Fototra malavoraro ny tena fiainana zany ry avana. Noho izany mila fitandremana sy fankatoavana mba halavoraro ny fiainan'ny olona didin'Andriamanitra. Sainy zany lalàn'Andriamanitra zany ry avana. Sainy zany fampianaran'i Jesosy Kristy izany ary hitanterao ny didiny dia hitanao ny fahasoavana. Amen. Dia vavaka isika. Andriamanitra misaotra noho ny amin'ny Mofonaina nomenao anay izay nilazany Jesosy ny lalàna tsara andovana ny fiainana dia ny andraisana ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny fanatanterana ny didiny men'ilay tsara. Mivavaka aminao izay ny amin'ny asa nomenao anay ivelomanay, amelomanay ny ankonanay nomenao anay. Taio zany Jesosy omeo asa ireo mitady zany. Tompo, vavaka aminao izahay, andreo marary mila ny vavakay, atsoro ny tananao amendry ny roho sy ny aretina rehetra. Toany asa fitsabony, atanjareo azo ny manjo, ampiro marifo sy jokila sy sahirana. Vao ny olanay. Mitahianay amin'ny fiazakazahana ataonay, ka ampaherezinao anay ny amin'izay ataonay sy ny fikasanay tsara. Taio ny fianarana ataon'ny zanakay, ny fitaizahana ataonay koa. Tompo, fonjeo ny firenenay, eny avody izahay. Naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, zay vavanay no angatana izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: Rainay ao izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay melika taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankam-panahy
fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Tanteraka aminao ny itsodrana totra anaran'i Jesosy Kristy ho raisinao ny finoana izany fifaliana ary fiainana ho anao. Hitasiananao ny Tompo, hijehanareo akamoram-pony ny Tompo ka hiantra anareo. Andrainareo amin'ny kazavam-pony ny Tompo ka mehanareo ny fiadanana hatramin'izao ndraika ho marak'izay. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.